antsika natratranty alatsinainy andro tsara ity ndray fotoana anankiray izay ahafahantsika hatrany misaotra an'Andriamanitra ary fanokafana ihany koa ny herinandro vokatry ny sary sy ny feo izany. Andao aloha ivavakintsika androka ny fanararatsy rehetra alohany anombohany vavakintsika. Misaotra indrindra Jesosy Kristy Tompo ny amin'ity arivariva ny andro alatsinainy ity faly anieny fonay mbola afaka manompo anao hatramy ary sambatra ny fanazy mbola tominy herinao ary ny sambatra inky ny olona zay mbola manaiky ho fitaovany eo am-pialatananao. Ade tonga ny fotoana indray Jesosy amin'izao herinandro mbokatra ny sary sy ny feo zao mankasitraka anao nindrana anay ary nampiasa anay mihitsy ho fitaovany eo am-pialatananao. Milohan'ny zavatra rehetra nefa Tompo dia tsy faly mihitsy ny devolo Satana mitondra hevitra zay anakatsakanana foana Jesosy ny fotoana rehetrarehetra ary dia zany indrindra Tompo mialohan'ny fotoana no amtehanay sy andravanay azy eto amin'izao toerana izao. Ko araka ny teninao Jesosy hoe toero ny devoly dia andositra nareo izy ndreto zay araka andidy mifanaratsy eto amin'izao toerana izao mba tsy hanapa-keto zany. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela sy matsaka Nazareta no ahafahana mandoro sy mandevona ny asana devoly Satana sy ny kalan'ora eto amin'izao toerana izao. Levona amin'ny ran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta zany, fatorana amin'ny ran'i Jesosy Kristy ny asana fanaratsy sy ambinina amin'izao toerana izao. Torana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta voaka amin'ity toerana ity zany, atsipy any afarimbiatrafo. Levona ny fanaratsy sy manan-kery tsy manam-pahefana, levona may tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manjaka avy Nazareta zany. May saotra indrindra Jesosy dia misy andrata feno ary ianao araka ny habean'ny voninahitra ao dia rainy mandrakizay ny anarinao masina. Amen. Eny ary misaotratsika rehetra iny koa ny amin'ny famaliana ny antso amin'ity herinandro mbokatra ity andehantsika rehetra tonga eto manoloanantsika ilay Andriamanitra lehibe hiaraka hanangatanana me voninahitra an'Andriamanitra tsika manao hoe voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ny salamo 2:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 5 no hoe tsika midera sy mankalaza an'Andriamanitra. Vita zay salamo zay dia ny hira 2:70 Jesosy mpanjaka malaza ny tompo mpanjaka anay andininy voalohany ihany no ataontsika dia ivavakintsika ao arinan'izay hira izay. Ny salamo 2:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 no hoentsika mame voninahitra an'Andriamanitra. Mivakito izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe faly ao raha hozy ireo tamiko andeha isika ho any an-tranon'i Jehova. Ny tongotray efa mijoro ao anatin'ny vavahadinao ry Jerosalema dia ianao ry Jerosalema zay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Ano iakaran'ny firenena dia ireo firenen'i Jehova lalàna amin'ny Israely zany mba hisaotra ny anaran'i Jehova. Fa ano misy seza fitsarana mipetraka dia ny seza fiandrianan'ny mpianakavin'i Davida. Mangata fiadanana ho an'i Jerosalema, ambinina anie zay tianao, fiadanana anie ao anatin'ny mandanao, fanambinana anie ao andapanao. Noho ny andralahako sy ny namako no anaovako hoe fiadanana anie ao anatinao. Noho ny tranon'i Jehova Andriamanitsika dia hitady zay ahatsaranao ao. Amen. 2:70 andininy voalohany ihany. Jesosy mpanjaka malaza no tompo mpanjaka mahirihiry sy tsara indrindra ka izy no arona milika ankalazana no ny herihery eratany sy lalozako Yesu amandazani ritompo mpanjaka mahiriyomi yaino avy manaiky totoriza fatompony heriretria tsy misy mihitsiny
titratisaina erinao ny fiderana zaedina raisori niatsatolotroanawe raisonao iza iondrika ivavaka izy dia mbola tsy mitsahatra ny fonay Jehovah Andriamanitra ray ny misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao amin'izao alatsinainy masina izao faly be ny fonay satria mitoa mifanahy masinao zay ka voataona dia tonga somatsara eto ndray na dia naniry ary ny tenanay dia raha tsy teo ny fotoa mifanahy masinao dia tsy ho tonga teto mihitsy izahay koa dia za indrindra tompo ny hideranay sy isoranay ny anaranao masina fantatray fa miasa mandrakariva ianao na dia tsy hitany masonay ary zany fiasanao zany indraindray mety hoe zavatra tsy azo tsapaitanana hita maso dia miasa isan'andro ianao ary azo ny fanahinay tsapaitanana fa ianao Andriamanitra mihitsy no miaro sy manambina anay ary zany indrindra ny tena fifalianay ka nahatongavanay eto amin'izao toerana izao manoloana ny fanatsarana ny tranonao Jesosy dia tsy mety mihitsy ny fonay raha tsy tonga miombavaka eto amin'izao toerana izao mba araka hanoana Jesosy mba ho fanatsarana izany fitaovana izany hoentina midera sy mankalaza ny anaranao ary mino zay fa faly ianao ny amin'izany asa masina izany ka dia ndreto koa izay miara-miompeo amin'ny fifalian'ny anjely any an-danitra any na dia tsy mba mahitaka ny fanaon'izy ireo ary izahay izay mitalakotrokotroka tahaka ny varatra ary mirondrona tahaka ny ranobe dia tsotsotra ihany Jesosy ny fahaizanay miteranao raha izy fa tena vokatry ny fona rehetra manao hoe masina 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 Jehovah tompony maro enky mivonahany tany rehetra amen. Ipetraka isika 420 andininy voalohany ihany dia eno ny tenin'Andriamanitra isika ny amin'ity hariva ity. Tompo mba te hiona aminao ny olonao. Taona ampumba ite nifanayo nifana uamina sanitala utamba voke suzavatsuwa imangita itana awe mafu susavatsuwa nimangetaeta ny teny azay fampahirezatsika dia hitantsika ambokin'ny Agay toko voalohany ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahafito izany. Tsy maninona atsarintsika hatramin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo mihitsy zany akatsika ny fampahirezana amin'ity androany ity. Agay toko voalohany ny andininy fahatelo ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Iarahantsika mamaky zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo rehefa hitantsika pejy 720 dia misy mitady any atokantrano any mantsy rehefa hitantsika dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia tonga ny tenin'i Jehovah nyentiny Agay mpaminanina na hoe moandro tokony hitoeran'ny tenanareo ao amin'ny tranonareo misy valindriana va izao kanefa rava ity trano ity koa izao ny lazain'i Jehovah tompony maro evero ny lalanareo efa namafy be ianareo nefa kely ny taominy mihinana ianareo nefa tsy voky misotro ianareo nefa tsy afa-po mitafy ianareo nefa tsy misy mafana ary zay mahazo karama dia mahazo karama atao anaty kitapo loka. Izao ny lazain'i Jehovah tompony maro evero ny lalanareo miakara ny tendrombohitra ka makahazo ary ataovo ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah.
nanapobe nareo kanjondro kely monjy ary no nyto aminareo dia notsofoko nahoana ho Jehova tompony maro satria efa rava ny tranoko nefa ianareo samy miazakazaka anao ny tranonareo avy. Amen. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Perikopantsika tamin'ity volantia io aga io ny amin'ny hoe mpanangana fa tsy mpandrava dia nisy taona izy io nyvakina tao am-piangonana dia tsy fantatro mihitsy zay zavatra nahazo anahy tao am-poko tao fa rehefa namaky mihitsy teo amin'le toko voalohany andininy fahatelo ny mpamaky dia ohatra ny torotoro zany io foko tena nalahelo tamin'izay ary tsy nanam-po moa ny androany hoe eto fa nisy antso hoe andao hitoroteny ianao ny amin'ny alatsinainy zany dia faly be namaly an'le antso satria ia hoe Jesosy tena andeha hotoriko any satria io le namanginao mihitsy tamin'ny fotoana zay namakinan'io. Dia teo amin'le andininy fahatelo mihitsy no tena nampangororo ny fanahiko dia zao le teny hoe tonga dia tonga ny teny Jehova nentiny agaiky mpaminany na hoe moa andro tokony hitoeran'ny tenanareo ao amin'ny tranonareo misy valindriana va izao kanefa rava ity trano ity. Dia ny zavatra reko tao anatiko tao zany dia ny hoe tena malahelo Andriamanitra, tena malahelo Andriamanitra ny amin'ny faharavana zay mitrangana anatin'ny trano moa zany tsy voatery ihany koa le hita maso ohatran'izao fa tranon'Andriamanitra koa tsika tempolin'Andriamanitra. Dia Andriamanitra zany mahita hoe misy faharavana ny tsika zany misy faharavana ny oloko zany hoe Andriamanitra rava ny tranoko dia ny olona tsiraray avy izy samy manao ny azy samy mipetraka any amin'izay misy anazy ohatrany hoe samy mamita an'izay tia novitaina ny olona ny amin'izay mety ahasoa azy fa ohatrany hoe vitsy mihitsy ny olona tena mieritreritra ny amin'ny hoe andehanao ny tranon'Andriamanitra izany tena vitsy zany. Ny zavatra tsikartray na mpanao fifadikaniny zany na ny ao amin'ny radio raha vao misy karazana annonce na spot ilazana ny hoe hotahiny ianao fa tongavo tena hositrana ny aretinao misy zavatra raha vao teneninao ohatran'izany feno hipoka mihitsy ny fiangonan'io satria nahoana misy intérêt ho azy zany fa rehefa hoe momba ny tranon'Andriamanitra raha ny zavatra momba an'Andriamanitra ohatrany tsy dia tena mahalinan'ny olona zany. Ary mino fa nanareo raha mahatsapa-tanana an'izany mihitsy azo tsapa-tanana zany zao tsika amin'ny teny zao faharavana ara-panaza ny zavatra zany tsy fantatry ny olona mihitsy zany ny tena zava-dehibe ny amin'ny fiainana. Za raha lasirana-bavy tsy hoe malahelo akorina hoe kivy amin'ny fahitako ny tempolo ny hafa amin'ny fanompony eto Madagasikara eto Antananarivo misy toerana raha izay zay le zandriko lamy moa ny tany nanaritra zavatra nanao livraison tany dia laza izy tamin'izany hoe tena afy zany pasy zay moa fiantsony anahy ohatrany tsy eto Madagasikara izy rehefa miditra amin'izany toerana zany fa misy karazana toeram-pivavahana koa izy zay tena rehefa idiranao tena tsara tena hoe nandanin'le olona ny fananany ray manontolo mihitsy zany tsy kristianina zany fa fivavahanao amin'ny hafa dia hoy hoe lôzika izy raha tahin'ny Andriamanitra satria ny anazy ny toeram-pivavahana tena omeny lanjany zany. Fantatrareo fa ny azy na miditra ao amin'ny tempolo ary dia manala kiraro daholo ny olona tena vao miditra ao dia ajaina dia manoloana an'izany ianao zany tena mandiniteny Jesosy mampalahelo mihitsy ianao raha misy Andriamanitra tena mampalahelo kely ty ambany masoandro hatrany an-danitra dia ty Jesosy Kristy tompontsika ity izy no Andriamanitra lehibe mpamorona ny zavatra rehetra fa izy koa no mampalahelo indrindra satria mbola mangava eto izy dia miteny tonga tamiko ny tenin'Andriamanitra ozy agay mpaminany hoe moa andro tokony hitoeranareo hitoeranareo izy ao amin'ny tranonareo sy ny fiainanareo ve zao dia ohatra miangavy Andriamanitra hoe mba ataovy moa ny tranoko dia akasitrahako anie zany dia Andriamanitra indray ve miangavy asianao hoe mba ataovy moa ny tranoko dia ho akasitrahako zany fa efa n'Andriamanitra anie no mamony sy mandravy zao tontolo zao amin'ny andro anankiray monja fotsiny fa mbola tsy nataony zany. Fijoroana vavolombelona tamin'ny nisy fionana nionana izay tamin'ny sabotsy variana rehefa nijoro vavolombelona le rahalahy anankiray avy be ny orana pastera ozy izy dia ny tranonay somary efa atao hoe reradreraka ihany dia rehefa reradreraka ny tranonay ozy izy dia nivavaka izay mianakavy kely nitondra mbavaka rehefa nitondra mbavaka izay ozy izy dia nanontany an'ny pasteranay pastera mety ve nitoeranay amin'ny trano sa tsy mety satria hoe ho avy ny cyclone dia hoy ny tenin'ny pastera hoe zao are antanio Andriamanitra fa mpamaly vavaka izy
dia niarana andohalika izy mianakavy kely Jesosy mety ve nitoerana amin'ity trano ity sa tsy mety dia naka tenony izy tao anatin'ny baiboly dia niteny azony tao hoe ho ravo ity tanàna ity dia vao nahazo an'izay izy dia niantso amin'ny pasteur zao le teny azoko dia zao natao amin'ny pasteur ndanaingana miala amin'io trano io nareo andro moa sekeseka ijoro vaombela tao amin'ny takariva izy fa rehefa avy izy raha sitrapon'Andriamanitra ijoro ao dia inona ny zavatra misy vao nivoaka aloha ny vady aman-janany dia nisy zavatra efa nanomboka ny anjery dia nalefa ny vady aman-janany nivoaka teo aloha teo dia lasa izy miverina kely andraso aloha fa aka dia nisy zavatra nalainy kely tao an-trano rehefa avy naka an'ilay zavatra io izy dia lasa nivoaka ny varavarana vao niala kely teo amin'ny varavarana izy mianakavy nitodika anjery ohatr'izao tonga dia nirodana le trano doboka le trano any akady kely any mipetraka izany olo zany rava ny trano tsy izy tonga dia nirodana tanteraka mihitsy dia nitomany zay ozy izy nijery an'izy teo ny nampitomany aho izy le rahalahy tsy le tranoko nirodana tsy iny nampitomany aho fa nampitomany aho hoe misaotra anao Jesosy fa tena miteny ianao fa nampanota sy ratsy fanary zay mbola navotanao ihany koa tsy ho faty tao anatin'ny trano ina mora lany tsy hoanao anatin'izany sy ranabavy na dia ratsy ary tsika na dia mety tsy mendrika ary mbola manavitra antsika fon'Andriamanitra zany nge zany ny fahasoavana raisana amin'Andriamanitra fa ndraindray tsy tsapan'ny olona zany eto izy dia miteny mihitsy ao izy izy le andin'ny fahafito izao ny lazainy Jehovah tompony maro everiny lalanareo inona le zavatra everiny miakara ny tendrombohatra za miakatra ny tendrombohatra zany raha lasa nanabavy misy misahirana mihitsy zany tena misahirana zany hoe miakatra ny tendrombohatra zany te mba tian'Andriamanitra mihitsika mba isahirana ny amin'ny asany dia ina ny atao izy makahazo ataovy ny tranoko dia maninona ho ankasitrahany zany tsy misy olona raha lasa ranabavy zay tsy mba mangetahitanao ankasitrahan'Andriamanitra izany ary efa niresaka tsika taminy hoe misy eny hoe sitrapon'Andriamanitra dia misy ny hoe ankasitrahany fa misy ny hoe sitrapon'Andriamanitra le natao fa tsy nakasitrahana dia nanazavy tsika tamin'izany hoe sitrapon'Andriamanitra no anaovantsika ny sono eto amin'izao taninanandrano zao sitrapon'Andriamanitra ny metrahantsika zay fa tsy akasitrahany raha kitontony anaovana anazy tsy revi tsara raha naniraka mihitsy ny Jehovah Andriamanitra tamin'ny fotoan'andro naniraka ny izy moa ty ilan'ny troziny ity Jona naniraka Andriamanitra ny Jona andana mitoroteny makany Ninive nandalo i Jona za tsy andeha ozy Andriamanitra ozy Jona niangavy azy any Andriamanitra mandehanao dia noho ny amin'ny teninao dia andeha ary aozy izy Jona rehefa nandeha Jona dia tsy tany Ninive fa tany Tarsisy fantaniana apetrako aminareo le izy nandeha nakany ve nandeha nijangajanga sa namono olona sa nangalatra sa nanao inona izy tany nanao ny sitrapon'Andriamanitra izy satria nitory izy nitory ange Jona tany Ninive nitory fa zao anefa tsy nakasitrahan'Andriamanitra satria tsy tany Ninive nandrana azy tsy tany Tarsisy fa tany Ninive azonao zany le izy nanao ny sitrapon'Andriamanitra nitory teny izy fa tsy nakasitrahana satria tsy tany amin'le nandrahana anazy ay zany amin'ny fiainana na sitrapon'Andriamanitra ary le atao dia tsy akasitrahany rehefa tsy araka le nanaovana anazy dia tsika anie zao mitady fankasitrahana amin'Andriamanitra ozy izy ny olona hoe tsy efa misy sonao ve ry pastera mbola atao inona ndray koa zany zay nge le matetika le fotom-pisainantsika tena sitrapon'Andriamanitra tokoa ny sonao napetrakantsika fa hitady an'le tena mba hankasitrahan'Andriamanitra tsika mba hafana mba ho tsara ho mendrika mihitsy zany zavatra ho apetrakatsika eto amin'ny fiangonana misy atsika zany mba ho ankasitrahan'Andriamanitra ny atao zany raha lasa nanabavy tsy le nanao ny sitrapon'Andriamanitra fotsiny tsika fa mba ny aninona ihany koa no ankasitrahany ka tandremo fandro mieritreritra ianao hoe za nge Jesosy efa nanao ny sitraponao fa mety iteny Andriamanitra tsy nakasitrahako satria sady nataonao kitontolo izy no tsy nataonao araka izay nampanaovinanao akory zany indrindra nitady fankasitrahana amin'Andriamanitra tsika ny atongavantsika eto raha teo ankasitrahantsika zany dia andao makahazo amboarina ny trano amboarina ny sono amboarina ny sary mba hitan'izany ny olona rehetrarehetra maneran-tany mba ho mendrika zany tranon'Andriamanitra any rehefa vao miditra ny olona dia alala hoe ato amin'ny tranon'Andriamanitra lehibe Jehovah ka mendrika ody araina indrindra voninahitra amin'izany ho an'Andriamanitra irery any amen dia ary tsika hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra satria tsy tanteraka itsika na dia zany ary ny famindrampon'Andriamanitra amintsika tsika dia mani foana zay ty tsika atao ihany no ataotsika andao tsika hibebaka eo anatrehany anao ny hira fahavalo sy efajato firana FFPM izany hoe tsika mibebaka Jehovah ray maharo-po
tia izy a sady mamindra fo de miaino ny atako mba mamindra fo ampitsangana avy atrantsika ira 700 en firana FFPM. Jehovah ray maripozaitia sy mamindra fo miaino ny ata mba mamindra fo tsy tamiko isenare sy tamboko isaina ny fahony fahotako marobe kabe ny taotso ibebaka itsika satria maniasy fontsika na dia Andriamanitra ary miezaka ny manantona atsika ny atao hoe fitiavana dia tsy hoe itsika ny tian'Andriamanitra fa izy nefa tia atsika talohany zavatra rehetra bebaka itsika misaotra Andry Jesosy ny amin'izany teninao zany mahagaga ny hoe Andriamanitra andray ve no tonga manambitamby anay miangavy anay hoe ataovo antranko a dia akasitrahako zany marina ny teninao teo hoe manangona ihany zay fa ohatrany ao anatina kitapo loka zany ny fiainanay ohatrany hoe iara-pahoriana foana zany zay ary betsaka mihitsy ny kristiana no milaza hoe zay ny ohatrany efa tena manompo ihany fa ohatrany jerena ny fiainanay a tsy mety mandroso zany mihitsiny ory foana zay mahantra lava foana sahirana ihany a na dia ohatry ny manompo ary ny tena marina Andriamanitra dia tsy ianao akory ny tsy mihany vavaka fa zay mihitsy ny tena mania sy eo anatrehanao ary marina zany teninao izany fa zay nge ny anay ihany aloha ny jerenay ny anay ihany aloha ny mahamaika anay rehefa tsy misy intérêt anay ny zavatra anankiray rehefa tsy misy tombontsoa anay anga zay ny fiheveranay anazy dia ohatry ny avelanay a ho tsy mba aloha laharana amin'ny fiainana mampalahelo anao nge zany Jesosy tsy tsapanay mihitsy hoe ny fikarakarana ny tranonao ane ka mitondra fitahiana ho an'izay rehetra manao izany ary zany indraindray a mahatonga nay sahirana amin'ny fiainana dia tena hifonana mihitsy Jesosy zay mety ho toe-po na toe-tsaina tsy mifanaraka amin'ny sitraponao hifonana satria tsapanay hoe miezaka mandrakariva ianao manantona anay zanak'olombelona tena tsapanay mihitsy Jesosy hoe miezaka mihitsy ianao mity anay amin'ny fonao sy ny herinao rehetra satria niainao mihitsy ary nefa nafonao a hamonjenanay manome asa anay ianao manome vola ho anay ianao manome sakafo ho anay ianao ary rehefa manana an'izany fahasalamana zany rehetra zany zay dia zary nanadino ndray a ny tranonao ka dia zany indrindra tompony fonana ny amin'ity androany ity mamindra fo aminay mamindra fonay zanay za toerana misy anay tsiraray avy aza raisana isany ho elokay ane zao androany zao ny any amin'izay mety ho nanaovanay atandrevaka an'izao tranonao zao Jesosy fa namasinao mihitsy ane Jesosy hiasany anatin'ny olona tsiraray avy ihany atsapany ane Jesosy fa zao tranonao zao mahasarotiny ianao mba tianao mihitsy zao a araky ny teninao hoe ataovony tranoko dia mba akasitrahany zany ho ianao akasitrahany ianao rehefa miditra ny olona nanjetylisy rehefa maheno ny feo tsara mahita ihany koa Jesosy ny zavatra tsara ao am-piangonanao dia mba ho resy lahatra izy hoe hafa mihitsy zany miditra ny am-piangonany zany zany aneny dia diavinao hoe ataovony tranoko a dia mba ankasitrahana ho ianao fa noho ny aminay mihitsiny a no hitenenany ratsy ho anaranao io Jesosy satria zay malaina manao ny tranonao malaina amin'ny asanao Jesosy any ka noho ny amin'izany dia lasa tenenany ratsy ny anaranao zao ve mba manompo ao n'Andriamanitra zao ve mba tranon'Andriamanitra zany ve mba sonao ao amin'ny tranon'Andriamanitra dia lasa ny anaranao a no voateny ratsy ao anatin'izany ko dia mamindra fo aminay tsiraray avy araky ny abean'ny famindram-ponao Jesosy amin'ity androany ity mangataka nindra fonao lehibe zay a mino a fa tsy hitahiry fahatezerana aminay ianao reno vahoakanao tonga teto namaly ny antsonao na dia noho ny amin'ireo olon'ireo ihany ara Jesosy dia mamindra fo aminay rehetrarehetra Jesosy amin'ny FVM manerantany mihitsy a nanoho dia any aminay tonga eto misy koa Jesosy ny any tokantrano any
be bakeo anatreanao mba tiana soa tiana tsara zany tranonao zany a dia anao koa mindra fo amin'izay ankehitriny nizaniza manaiky andray an-tanana ikasika Jesosy amin'izao tranonao zao a na dia nivavaka fotsiny ihany ary mba ataony dia mindra fo aminy ianao a ny amin'ny tsy androany ity misaotra Jesosy a zay olombelona no mety tsy mba mamindra fo zany raindray zay no mety tezitra mandrakariva fa ianao Jesosy efa nilaza hoe tsy noho ny amiko tsy noho ny aminareo fa noho ny amin'ny anarako a dia hononiko ny fahatezerako aminareo a haneo ianao misaotra indrindra Jesosy a misaotra indrindra ny amin'izany mahatsiaro maivan'izay satria voavela ny elokay Jesosy a dia ombonanay le tononkirany Davida ao amin'ny salama manao hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen mino an'Andriamanitra ray sy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tombontsika zay nitoritoriana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijalana napaka Ponto Pilato nomboana tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any niaviany tsara mivelona sy maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manery an'izao tontolo izao fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloko fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen Emanolo te aoana retomposo kanie lokore trambasasa nao avoko engaka omenao ai fomate se vaova azakumane fasare trasinjaka dia ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina mipetraka isika mahereza daholo tokoa midoboko mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a tononao aminao ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo zay ny afatr'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy tamin'ity takariva ity miakara ny tendrombohitra dia hoanao zatoena maka hazo ataovy ny trano dia ankasitrahako zany raha tianao zany ny ahazo fankasitrahana avy amin'Andriamanitra dia anisan'ny lakile anankiray ny fanaovana ny tranon'Andriamanitra voalohany aloha ity tena tsika ity ty ny tempolin'Andriamanitra velona zay toeran'Andriamanitra fa ny faharoa dia io tempolin'Andriamanitra hitantsika maso io mihitsy a anao tian'Andriamanitra ilazana amintsika ka andao tsy ho ataontsika hoe ny renesan'ny sofina fotsiny zany fa andao tena ho tanterahana mihitsy andao tena ho atao pratika mihitsy a aka hazontsika dia ho ataon'ny tranon'Andriamanitra fa ny an'Andriamanitra mety hazo fa ny antsika indray a andao vola no alaitsika dia entintsika natanterahana n'izany asan'Andriamanitra atao anatin'ny fiangonana izany eo indrindra ny omanantsika amin'ny fanatitra amin'izao takariva izao a fanatitra ray ihany no ataontsika ny amin'ity takariva ity ataovy mihitsy zay azon'ny tananao atao a dia anatanteraka ny hira fa 9:3 isika mamafaza voka aza malaina dia hitsangana ny tompon'andraikitra ao anatin'izany hitaty ny fanatitra mamafaza voka aza Amen.
koa satria efa vita ny fanatitra dia andao tsika hitsangana anolotra ny fanatitra amin'ny raha mahazatra antsika. Voninahitran'eon'Andriamanitra irery ihany. Halleluja. Masina Jehova tokony maro. Eny voninahitra. Vavaka. Sotra Jesosy. Sotranao zay fa ny amin'izay nanambinanao ihany ene nonentina teto anoloan'ny altaranao masina Tompo. Araka ny teninao teo hoe miakara ho anareo any tendrombohitra, maka hazo ataovy ny trano dia ankasitrahako zany ary ankalazaina ho Jehova tompony maro. Jesosy ho voninahitra ao ny zavatra rehetra ary zany mahatonga ny mpanomponao tsiraray avy zay tonga eto amin'ity takariva ity nafoina ny andraikitra tany amin'ny toeram-piasany na tany amin'izay rehetrarehetra nanendren'ny lehibeny azy, fa kosa Jesosy nohony amin'izany fahatsapany zany fa misy fankasitrahana manokana avy aminao mihitsy ny olona anankiray miazakazaka manao ny tranonao dia niazakazaka naketo amin'ny tempolonao teto izy nitondra zay vokatry ny fony. Taio Jesosy zay rehetra nafafiny teto mba hamobe eo amin'ny asanao ary indrindra ihany koa zay rehetra ny alany zany tany amin'ny tokantranony tany dia mino zay fa ho ataonao miopampana ny fanambinana azy. Mankasitraka Jesosy dia ho anao ny dera ny aja ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mazo toerana tompoko. Eny tompoko dia tsara ihany no mampafantatra antsika angamba ny fandaharam-potoana ny amin'ity ilay herinandrom-bokatry ny sary sy ny feo ty ny tonga eto am-pelantanana moa zany dia hovakina vetivety amintsika mba izantsika ihany koa ho aparitaka amin'ireo namana sy ny rehetrarehetra mba ho fantatra ny tsiraray avy efa mandeha any amin'ny radio ihany ty fandaharam-potoana ty fa dia amafisina moa zany eto ilay izy ny amin'ity androany ity moa zany dia saorana ny tompo fa dia ao anatiny mihitsika ny fanatanterana ny fanokafana an'izay fankalazana ny herinandrom-bokatry ny sary sy ny feo izay ny fandaharam-potoana manaraka dia amin'ny alarobia ho avy zao
ao anatin'ny fotoam-pifoazana moa zany a manomboka mirora sasany fidirana voalohany azafady a manomboka mirora sasany fidirana voalohany a dia amin'ny eninora ariva kosa ny fidirana faharoa moa zany de arahana varotra sy tsakotsako maro isan-karazany izy eo de mba mivatsovatsy ihany any am-positsika any a rehefa tonga izay le fotoana izay ny alakamisy a fahatelo ambin'ny folo volana martsa 524 de mitovy ihany keo manomboka amin'ny rora ny alarobia aloha zany amin'ny roa sasany fa ny alakamisy de amin'ny rora sy ny zoma ihany keo a telo ambin'ny folo volana marsa 524 de amin'ny rora daholo a conférence lehibe izy io izay mitondra ny loha hevitra hoe tanora sy ny fiarina zany hoe indrindra zany ho antsika tanora rehetra de tsara manatrika an'izany fotoana izany fa zava-dehibe iarahana amin'ny pasteur iraka raha Samuelson Andrianirina Alain pasteur iraka José Alain pasteur iraka Romia pasteur iraka Miura pasteur iraka Erzoa ary pasteur Anjato man soratany eto ohatrany areriny tsy hiraka pasteur Anjato de ny zoma fa 7 volana martsa kosa amin'ny 10 fiderana mafinaritra be miaraka mpiantsa fiderana sy ny sary sy ny feo de atsontsika rehetra ho tonga ao anatin'izany fotoana zany ny sabotsy fa 10 volana marsa manomboka amin'ny rora de misy conférence lehibe anankiray ihany koa zay anasana ny tanora rehetra ny sampana ny catéchomène isika rehetra ihany koa zany zay mitondra loha hevitra izy io hoe fitiavana sy ny tontolony mafinaritra be zany a be dehibe mijaly ara-pitiavana amin'izao vanim-potoana zao de tsara ihany koa manatrika an'izany conférence zany iarahana amin'ny ny ray aman-dreny dada Randrianataony Jean Josepha moa de pasteur iraka Maefa de pasteur iraka Tahina Andriantsoa de pasteur Rachel ary docteur Omega ireo zany olona tanteraka an'izy io arahana fiderana izy io miaraka amin'ny mpiantsa fiderana foibe ny alady moa zay fanateram-bokatra andro lehibe ho an'ny sary sy ny feo zay anetanana antsika tsiraray avy ho tonga ao anatin'izany fotoana zany a fotoam-pivavahana lehibe izy io a fidirana voalohany amin'ny 7 ora maraina fidirana faharoa amin'ny 10 ora maraina ary ny fidirana fahatelo kosa ny tolakandro a de amin'ny rora tolakandro de ny alady moa zany mazava ho azy procession misy procession amin'io a zay ho tanterahantsika de ny alarobia ihany keo misy procession a zay entsika ifanohanana amin'izany sary sy ny feo zany a satria de rentsika amin'izany sonao antsika zany so fa ena ohatrany somary maivamaivana ohatrany somary manakoako kely a de ataontsika le sonao tena raitra reny a no eto amin'ny fiangonana de mazava ho azy moa zany ny ariva amin'ny 10 ora fideo azafady a fiderana azafady fa tsy fideo fiderana seo miavaka io iarahana amin'ny vohirana ao amin'ny antsany Kristy a miampy artiste surprise misy artiste malaza be surprise ihany koa iaraka amin'ny ny anapavohirana ho avy eto a amin'izany rehetrarehetra izany a de mino fa voarahintsika na ny any amin'ny tokantrano na manaraka amin'ny page Facebook a indrindra moa tsika eto amin'ny fiangonana mandray an'izay fandaram-potoana rehetra izay a de inoko fa de tsy misy miova intsony ty fa de tia ny fandaram-potoana ho tanterahantsika zay ao ve eny topoka dia zay moa zany ny fotoana antsika teto ankasitrahana tsika rehetra zay tonga ny fanotrona ny fampahery tato anatin'izao fotoana izao zay ny loha hevitra teto hoe ataovy ny trano de ankasitrahako zany le trano tsy voatery hoe tsy voateny tao le sary sy feo kory de eo tsy trano fa ny fanatsarana n'le tranon'Andriamanitra mihitsy a mba ho afa-po tsara tsika rehefa miaona amin'i Jesosy a ato anatin'izao tranon'Andriamanitra izao marana ny fotoana satsika de ndao ataontsika ny firana fanampiny fa 7 tsy vita ny saina maha-olombelona tsy vita ny herina ny tanjaka ary na ny vola raha mety tsy hoe vola ihany misy vavaka ilaina ao anatin'izany fanohanana mbavaka ary indrindraindrindra moa de ny fanehoana hita maso mihitsy a amin'ny finoanao a mba ho hitan'i Jesosy tsara ny finoanao hoe olona tena mpanam-pinoana tokoa ianao fa tsy ataonao mivava fotsiny fa sehoanao amin'ny asa mihitsy a ny finoanao ndao ataontsika ny firana fanampiny fa 7 a tsangantsika ny andininy voalohany a totsika alohan'ny vavaka sy ny tsodrano Jesosy apetrako aminao a ny fanahiko rehetra indraindray misy fanahina kely amin'ny maha-olombelona rehefa mikarakara zavatra tahaka an'izao a fa ndao apetraka tsika amin'ny Jesosy zany fanahiny zany a mba ho lavorary ny zavatra rehetra ny andininy faharoa kosa no ataontsika orina ny vavaka sy ny tsodrano
Jesu apetrako aminao, ny fanahiako re, ny asa vitatrizao, anao toko tsy misy fetra, Jesu apetrako aminao. Endrika hivavaka isika. Misaotra anao zahay Jesosy, nanafatrafatra ianao tamin'ny alala ny vavan'ny mpanomponao teto androany, fa ay misy lakile zay andraisanay fankasitrahana feno avy aminao, dia ny mikarakara ny tranonao Andriamanitra. Indraindray zay varianao amin'ny tranonay misy valindriana, ary tsy malala fa tsy ny tenanay ihany. Zany mahatonga ny teninao teo ny teny fa rehefa tsy misy tombontsoa anay dia tsy misy irarahinay azy, fa nampianatra ianao Jesosy androany. Any aminao ny valim-pity ho an'izay rehetrarehetra mihazakazaka, ho an'izay rehetrarehetra vonina anao ny asanao, indrindraindrindra amin'izao fanatanterahana ny sary sy ny feo zao. Saotra betsaka Jesosy, ary marina zany tonikiry zany fa indraindray amin'ny maha-olombelona Jesosy, indrindra ho an'ny mpikarakara, misy foana ny fanahiana, zany ny maha-olombelona anay Andriamanitra. Fa izany mihitsy ny mahatonga anao Jesosy mampahery anay amin'ny alalan'ny teninao teo hoe ianareo aneo ahy rehefa miraisaina ka vonina anatanteraka ny asako, dia za mihitsy no hitahanareo, hijery anareo manokana, hijery ny momba anareo manokana, jery ny fiainanareo, ary hatramin'ny taranaka fara-manodimbonareo ary, dia za mihitsy no hiazo ianao. Saotra Jesosy malala, mankasitraka Tompo. Nosokafana androany zao atao hoe herinandrom-bokatra ny sary sy ny feo zao. Jesosy apetraka eo ambany fitarihan'ny fanahinao masina, fa tsy efa ny saina amin'ny maha-olombelona. Ary zany mihitsy ny mahatonga anay mitondra mibavaka Jesosy, na ny fotoana rehetrarehetra, na ny tety andro, ny alarobia, ny alakamisy, ny zoma, ny sabotsy, indrindraindrindra ny fotoana amin'ny alahady, zay fanateram-bokatra ny sary sy ny feo Jesosy. Apetraka impelatananao tokoa zany fa indraindray zay be fanahina Jesosy malala. Matoky ary zay Jesosy, fa manomboka androany dia ho hitan'ny masonay, azonay ho tsapaina tanana, fa misy fiahina ao Andriamanitra manokana mihitsy ny fandaharam-potoana rehetra zay ho tanterahana mba hitadiavana volana Jesosy. Ampiaingona ny tranonao, anatsarana n'izany feo zany, fa misy fotoana tapatapaka ny sary, misy fotoana tapatapaka ny feo, dia indraindray tsy mitombona ao anatin'ny fanompoana ny sain'ny tsiraray avy. Anika lasa milalao telefônina ny sasany, anika lasa variana ny ondrinao Jesosy ato anatin'ny fiangonana, fa mahatoky kosa nefa zay Jesosy rehefa mba vita zany Jesosy dia mba ao anatin'ny fifaliana mihitsy ny anompona ianao. Saotra Jesosy, ampaherezo ary indrindra reto komity zay mikarakara an'izany sary sy feo zany Jesosy malala, tsy mitandro asasarana, tsy mitandro vola mikarena, tsy mitandro ny momba azy Jesosy, ary lany rondo mihazakazaka mandinika ny fanatanterahana an'izany, meo azy ny hery, meo azy ny tanjaka, meo azy ny fahasalamana Jesosy ny amin'ny fanatanterahana, ny amin'izay fanekeny teo anatrehanao. Mino kosa zay Jesosy, ianao ny amango ny fon'ny olona tsiraray avy, mba afoy izy Jesosy, mba afoy hitahinao azy ene zany ny amin'izay rehetra anambinanao azy Andriamanitra. Saotra betsaka Jesosy malala, vita ny fotoana androany apetraka impelatananao mitoy ny rehetrarehetra Jesosy. Zany ny vavaka nasandratray teto, zany ny teninao rehetra zay nambaranao teto, minao fa ho an'ny manatsofina hoentina miainao ianao dia aoka izy haino zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Saotra Jesosy, mariky ny fifalianay androany, fohy mantsy ny fisainanay Jesosy, indraindray zay tsy mahay mivavaka kory azy, fa mba ho feno ho tanteraka eo anatrehanao zany vavaka nataonay zany dia ampiarahanay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao manao ny hoe rainay eo zay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ny ty atano tahaka ny any an-danitra,
meo anay noho ny anina sahaza ao anay ary mamelana elokay tahaka namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raiso ny tsodranomasina tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Hitanao ane Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ne Jehova ka mindra fosy hiantra anao ary hitanao, anandratra ny tavany aminao ne Jehova anome anao ny fiadanany. Hoy Jesosy aminao androany aza matahotra indro aomba anao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Za Jehova hoy izy no androso eo anoloanao andravina zay rehetra mikotontaona, anapatapaka ny diviny varavarana varahana rehetra, de omeko anao amin'izay le arenana fenina tao amin'ny mangingina hatry ny ela. Sotra Jesosy, sotra indrindra Jesosy malala. Averina iny aminao kosa ny dera, ny aja sy ny voninahitra, lay fanao hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary ho mandrakizay. Amen. Jesosy apetrako aminao ny asa fikelezanaina. Tsy misy miafina aminao, ny etaeta tsy hay lazaina. Jesosy apetrako aminao, ny asa fikelezana aina tsy misy miafina aminao, ny etaeta tsy hay laza aina Jesosy apetrako aminao. Dia ho tanteraka tokoa an'izany ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Voninahitra aneo an'Andriamanitra irery ihany. Halleluja! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Tesame ho tain'Andriamanitra mahereza daholo tompoko. Udirainay lalanda asandratro isanandro tsy ho afaka ato ambava fa fantatra ihany fa malahelo ianao raha tsy voakarakary ilay tempolinao. Ianao ry fiangonanao notoloranady itambinao tsy overy iasa fazakivy Jesosy tomponay izy no herinay ny anarany faneva hoentinay ny fitiavako ny trano n'Andriamanitro omeko azy zay volamena volafotsy analako ny fitiavako
lichanu na jamani tu umekwazi saifula mena fula futi ananaku Sanandro ampaerejutu fanai faendre eriputsi metiula ni tena sinisai iasa uanao manemiane nefa enisandina Siaikuni andani naulani avuku famuza tsunua haefana su ni sakyu naniak ni andruvulaku tula like fire fuku havuku Nipijavaku lichanu na jamani tu umekwazi saifula mena fula futi ananaku